Nolavin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny fangatana napetraky ny ankolafy ravalomanana momba ny tokony hitazonana ny kandidaan'izy ireo amin'ny fifidianana izay filoham-pirenena sy raikitra ihany koa ny fihetsiketsehana ny kasaina natao androany. Fanadinana baccalauréat taky ny ahoana ny tontolo andron'ireo mpiadina sembana eo amin'ny fandrenesana avy amin'ny akama. Artanina fanafody ampiasain'ny tanora orongony matahotra mety iverena ny fanafody io eny amin'ireo mpivarotra mpanafody tsy ara-dalàna ny matianina. Hôtel Brajas tetsy Ambondrona efitrano ray ny maikilan'ny afo amin'izao fotoana mahabetsaka ny mpizahantany izao. Any États-Unis mety hifonja 10 taona an-tranomaizy ny Bradley Manning ilay namoaka ny tsy ambaratelo ny fanjakana Amerikanina. Miarabantsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao fotoana izao no manasina mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany ny pejiny politika no anomboantsika azy tsy mbola nivoaka androany ny lisitra farany kandida eto sy Ambohidahy misy ny CES andrasana ao amin'ny rampitso indray izany androany ihany novalian'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana ny fangatana napetraky ny ankolafy ravalomanana tamin'ny alalan'ny filohan'ny kongresy Mamy Rakotoarivelo fangatana izay nambaran'ny HCC fa tsy azon'izy ireo raisina no lavin'ny fitsarana ihany koa ny fangatana napetraky Rakotomahany Andrianiana Franklin James sy ny Rado Rafalomanana izay nangataka ny antsina ny fanapahana andraisin'ny CES ny sabotsy teo nambaran'ny HCC fa afaka mandinika ireo fangatana ireo izy ireo. Eo amin'izay politika izay ihany ny somary sahiran-tsena ny olon-tsotra manaraka ny vaovao tato anatin'ny 3 andro tsy nisy afa-tsy politika ny matoan-datsoratra ny gazety mpiseho isan'andro tahaka ny ahoana ary ny hevitry ny olon-tsotra ary misy Rakotobe sy Njara Nandriantsoa nanangona ny hevitry izy ireo. Fahazarana sisa no mamaky gazety ho an'ny ankamaroan'ny olona miezaka ny manaraka ny toedrara eto amin'ny firenena ihany izy ireo saingy ny tsy fahamatorany mpanao politika no mahadiso fanantenana ny sasany. Fanina be no titranao tsony zay ale titranao tsony zay atao amin'izay tsy fantaka tsony tsy matika zany tsika. Ankoatry ny fahamaroan'ny gazety sy ny fahasamihafan'ny vaovao tsy vitsy ihany koa ireo very tanteraka amin'ny fivoaran'ny toedrara eto Madagasikara. Tena za angambany tsy mbo maraka an'io fa mijery gazety fotsiny defo zay fa mandreraka be le izy. Misy ihany ireo maharaka ny vaovao farany ary mahavatra mividy gazety ahalalana ny andinindininy fa na izany aza tsy afa mahatakatra ny fihetsiky ny mpanao politika kakivy. Io fifidianana io zao vaovao farany nefa ny toetrany tsy araky ny eritreretin'ny olona. Tena nanaitra omaly aloha zao le omaly riva tamin'ny raha iny dia le hoe mbola nandrotsaka kandida nirotsaka andray mandeha i madame Malalao Ravalomanana dia tsy fantatra hoe inona ny ao ambadika izay. Tsy mitsahatra miova sy mivoatra ny raharam-pirenena anatin'ny andro eny anatin'ny ora maromaro saingy ho an'ny maro ny fiafaran'ny krizy no tena andrasana. Tsy raikitra fandroany ny hetsika famorim-bahoaka no kasain'ny ankolafy ravalomanana atao androany tetsy Ankorondrano no toerana notondroina anaovana azy hatramin'ny folakandro tsy tonga teny an-toerana ny mpitarika pomba vitsivitsy azy ireo no tazana eny fa hatramin'ny mpitandro ny filaminana aza hitany sodisody teny antany menabe sy ny mandidina ato hatramin'ny fahavitany fanadinana baccalauréat ny hetsika hoy koa sy Mamy Rakotoarivelo mpitarika ny ankolafy raha azo tamin'ny Antso Antarby. Tsy fitsabahana fa fanarahana ny lalàna iraisam-pirenena no nataon'ny SADC amin'ny raharaha malagasy tsy hiteraka korontana ny fanesorana ireo kandida telo nambaran'ny Joakim Chisano lehibe ny fanelany alanina eto Madagasikara ireo teo ampatongavany ny folakandro teo tetsy amin'ny serana mpiara-manidina iraisam-pirenena Ivato ary misy Rakotobe sy Njara Nandriantsoa. Tonga eto amintsika indray ny iraka avy amin'ny SADC ny tsotra i Joakim Chisano teo ampatongavana fa tsy manan-javatra firy olazaina tamin'ny mpanao gazety. Na izany aza naneho ny fahafampony amin'ny fampiarana ny toromarika farany avy amin'ny GIC ho an'i Madagasikara izay nomarihiny fa tsy fitsabahana. Il n'y a pas d'ingérence parce que nous faisons tsy misy fitsabahana satria miasa izay amina firenena toa an'i Madagasikara izay ao anatin'ny fikambanana iraisam-pirenena. Aux organisations internationales qui a des devoirs. Manana adidy sy lalàna ka raha firenena iray no mivoaka ireo adidy ireo
dia mandray fepetra famaizana ny fikambanana misy io firenena io. Des mesures d'ordre disciplinaire. Ny fanaisorana ireo candidat telo, ny fanavaozana ny CES, en tout cas ahavitana sy ahatongavana amin'ny fifidianana amin'ity taona ity ireo ho izy. Mino tanteraka ny lehibe ny iraka SADC fa tsy ampisy korontana eto Madagasikara ireo. Ça ne devrait pas créer des désordres. Dans une famille... Tsy tokony hiteraka korotana. Anatin'ny fianakaviana iray, misy tsy fitovian-kevitra. Atao izay ahazoana ny hevitra ny tsirairay, nefa tsy mitarika avy hatrany amin'ny korotana izay. Ça ne doit pas mener à désordre. Momba ny zazy, ireo izay misakana ny fivoaran'ny famahanan'ny olana sisa no ho voakasika izay manomboka eto ho hiatrany Joakim Chissano. Fa mankasitraka ny fanapahana izay ndraisy ny CES ny sabotsy teo ihany koa ny komision'ny ranomasimbe indiana tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao nalefa ny Jean-Claude de Lestrac no nanaovana izany fanambarana izany. Izany eo amin'izay vaovao politika izay ihany itsika Hery Rajaonarimampianina izy irery ihany izany no candidat vaovao nandefa ny antota taratasy omaly tetsy amin'ny CES. Candidat roa voailika ny asabotsy teo no nanolotra azy i Cool Roger sy Jules Etienne. Nampametra-panontaniana ny mpanao gazety ny filatsan-kovidiny ny ministry ny vola betsaka no mihevitra fa ny candidat Anne Rajoelina ihany no nandrotsaka azy fiahahina izay nolavy ny raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy. Fanadidina. Hery Rajaonarimampianina, teknisianina isan'ireo ministra naharitra indrindra tao anatin'ny tetezamita ary malaza ho iray amin'ireo tena akaiky ny filoha Anne Rajoelina. Nandritra ny kongresin'ny TGV Taxi Andalomena misy safidianana izay ho candidat nyty antoko ity, efa candidat saingy niala tamin'ny ora farany izy. Ankehitriny, candidat ho filoha indray Hery Rajaonarimampianina saingy no amafisiny fa tsy ny filohan'ny tetezamita no ao ambadiny. Ny tena hoe fifampidiniana dia mbola tsisy satria fanapahan-kevitro manokana rehetra fa miezaka ny andresinahitra amin'ny rehetra amin'izany fanapahan-kevitra izany. Fantatro fa latsaka katerena ny firenena sahira ny ankolafy maro samihafa izay no hijoroko aloha. Izany resilahitra aloha fantatro fa betsaka ny resilahitra ka dia mandroso aho ary dia hitarika. Candidat roa Jules Etienne sy Cool Roger no nitambatra hanolotra azy. Tsy maintsy mbola hiandry ny fanapahan'ny CES farany izy vao afaka tena milaza fa candidat. Heverina nefa fa tsy hisy ny olana momba ny antota taratasy. Ankoatra azy, andrasana ihany koa ny fanapahan'ny CES momba ireo fitakiana napetraka ireo candidat maromaro hatramin'ny omaly ariva. Fa nanao ny heviny mikasika ny fanapahana nataon'ny CES ihany koa androany hariva ny avy amin'ny fikambanana Jeune Patriote de Madagascar. Ho an'izy ireo tokony alalaka ny vahoaka amin'ny safidiny ary tokony alalaka amin'ny filatsan-kofidiany izy telo. Anotsika ran'izy ireo manokana ny amin'ny fitsaban'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny raharaha malagasy toa fanjana tanty amin'ny endriny vaovao hoy izy ireo ny mitranga ankehitriny. Fanampanazavana. Communauté internationale dia mitsabaka amin'ny raharaha ny tokantragnony malagasy satria atosiky ny collectif des candidats. Tokony fifidianana malalaka andraisan'ny be sy ny maro anjara. Élection libre et inclusive. Miala tanteraka amin'ny demokrasia satria manery ny ologno hifidy zay tsy tiany ho fidiny akory. Izany eo amin'izay vaovao ny politika izay ihany tsika miantso amin'ny anatanterana ny fifidianana amin'ity taona ity ireo lehibe ny faritra no esorina katsikatsi politika eto no nanesorana anay fito no mety tsy anatanteraka izany hoy izy ireo mangataka pirofo amin'ny fanalana azy tamin'ny toerany ihany koa ireo tompon'andraikitry ny faritra satria tsy nisy ny adosona goavana natao tanaty ny fanazavana nomeny izy ireo nanoloana ny mpanao gazety ny maraina teo kosa no anombanany izay olona hotoanan'izy ireo lehibe ny faritra nalana tamin'ny toerany ireo tahaka izao ny fanehoan-kevitra ny entiny izy ireo. Kasi mahavakivaky tiakava misy membre du gouvernement rehefa asaina dia tonga fa misy kosa na ny telefôny nanao tsy raisiny na tonga anao miakatra mandray mangataka audience tsy raisiny
misy ny angatahana fanampiana na dia ao anaty manandrifitandrifim-pahefana amin'ny isany zareo a tsy atao dia aleonay a manatona an'izay miaina. Aoriany reto doka varotra vitsivitsy reto kosa no anaranao ny fanadihadiana ny anandrano mbola eny an-tanimboly mialoha ny atongavany eny an-tsena ny trangam-piarahamonina tetsy ambondrina trano fandraisam-bahiny iray no may ny atoandro teo ary ireo maresaka avy any ivelany rehefa avy eo indray ary. Natao asonao miseda antsicareja si ruvavao si afa miseda I like it miseda I love it miseda mendicaru swanao si mananza Panzakani pati mi sei mi dichiaro sonzi natawan si chiare extra proprio solution barconau numero 1 sartega extra proprio manalanta streheta proprio sanzi manaveta extra proprio si mi lampuska ma vedi fa di van la banapare extra proprio a pesar fati suatan zau maneran zau tutul zau extra proprio extra marcha be extra robe extra extra numero 1 extra yumaluani extra proprio ciscarati qua vidiny ronjato ariary. Ni Mada Pro sy ni SW Pro manutra ho anao 10e anniversaire groupe Wawa. Anasana manokana le mpanakanto vahiny fanta-daza Matt Houston. Hanolotra seho tena miavaka ny groupe Wawa au grand complet. Andray anjara ihany koa Black Nadia, Balita Ochocho, Shine, Omni Coliseum de Madagascar Antsuzumbe, Nialade 1er septembre toute loin. Média officiel, Viva, sponsor officiel, Telma, toujours plus pour vous, THB. Tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoan'ny Viva événement ny pejiny fampianarana andro fahatelo amin'ny fanadinana baccalauréat isika androany tahaka ny isan'andro dia manao fanadihadiana momba ny fanadinana isengesengy amin'ny ity androany ity dia ireo zaza sembana amin'ny fandrenesana dia ireo marenina no entina aminao etsy amin'ny Rabe Arvelo ny fohy be mpanadinan'izy ireo tahaka ny ahoana ny atoandrony Dinandre Mampiatona sy Yves Chanel. Tamin'ny 12 sasany atoandro vao avy nivoaka ny efitrano fanadinana ny mpiadana baccalauréat tahaka ireo rehetra ireo izy dimy mianadahy reto. Manana olana eo amin'ny fandrenesana avy amin'ny akama izy dimy mianadahy tsy 20 taona fandroany izy zao no hanala ny fanadinana baccalauréat. Mitsikariny mahasoafa mihitsy no hijeren'ireo mpanala baka azy ireo ao ampanalana fanadinana. Misy be zany nanomboka tamin'ny latsinainy ohatra kizy nanavakavaka anao na hitanao hoe nanao fihetsika hafahafa taminao. Misy miankina amin'ny toetrany tsirairay fa tsy fantatra hoe tsy hoe manavakavaka fa misy manao fihetsika hafahafa. Te hiresaka ve izy satria mbola tsy mahafantatra dia io koa ny antony dia misy manao fihetsika hafahafa ihany aloha. Tsy afa-miala amin'izy dimy mianadahy Iaingo. Izy no mandika ny teny rehefa manome toromarika ny mpiambina ao anefitra. Mbola izy ihany koa nefa nosolondreno an'ireto zaza ireto amin'ny fotoana tahaka izao. Fandikana teny zao ny sujet zao adikako amin'ny teny tanana dia ny izay zavatra tenen'ilay surveillant hoe zao ny fomba atao rehefa mameno ny ohatra ilay takatasy anaovana fanadinana iny. Izay zao no ataoko adikako teny. Zareo rery veneo natao sala sa miaraka amin'ny ankizy? Miaraka amin'ny ankizy rehetrarehetra ihany izy fa zany hoe manokana fotsiny ny interprète. Eto manodidina ny toerana nanaovana fanadinana ihany izy ireo no misakafo. Eo ampisakafoana dia mitohy ny resaka eo amin'izy dimy mianadahy.
tahaka ireo mpanala fanadinana rehetra manana ny faniriana izy reto. Ny voalohany aloha dia no afaka soma tsara amin'ity fanadinana ity saingy rehefa vita izay samy anana ny lalana izy reto. Ny anahy aloha rehefa vita amin'ny baka dia mitady fiofanana amin'ny université momba ny teknika indrindra PAO zany. Inona ny anton'izay zao? Satria za ty an'le manao resaka sary, manao le sarisary reny e. Miasa tiako indrindra dia manangana orinasa cyber. Dia rehefa manangana orinasa cyber zany dia za no tompona andraikitra ao zany CFO. Ny ako ny tiako dia ny miasa momba ny sosialy. Dia manangana an'izay fikambana momba sosialy izay zany manampy ny marenina. Mandra-piandry izany rehetra izany, ny gadona ny ora tsy maintsy amonjena ny efitrano fanadinana. Tahaka ny mpiadina rehetra izy dimy mianadahy, rehefa vita ny baccalauréat dia hanalaza izy ireo ny izy maho avy izao. Mirary sotanteraka ho an'ny ankizy rehetra manala ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona ity ny ekipan'ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny Viva. Fa vaovao mifandraika amin'izay fampianarana izay ihany na dia mbola tsy mandeha firy azy ny tsena ny fitaovam-pianarana efa maro ireo mpivarotra eny an-tsena mivarotra izany. Manahirana ny ankamaroan'izy ireo fepetrapetraka ireo sekoly mahakasika ny marika sy ny kalitaon'ny fitaovam-pianarana ilaina. Aina Muriel sy Yves Janel no nanao ny fanadihadiana. Efa manomana sahady ny fidirana amin'ny volana septambra ity raim-pianakaviana ity. Ny atoandro avy miasa no manam-potoana kely itsiriana ety Analakely izy ka no mahamaiky azy. Manko 10,000 ianao sao dia misy vola dia mividy. Mety no maneho amin'ny cahier firy eo zany. 920 ro. Efa mazava fotsiny ingely tsipy dia efa mety amin'ilay mpianatra. Tsy dia sahirana loatra izy tamin'ity taom-pianarana ho avy ity, tsy sarotiny amin'ny kalitaon'ireo fitaovam-pianarana ny sekoly anaran-janany. Iray volana latsaka mialohan'ny tena fidirana, mbola mangingina ny tsenan'ny fitaovam-pianarana. Entitra amin'ny marika sy ny kalitaon'ny fitaovana ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny tonga ety. Misy soratra mazava amin'ny lisitry ny fitaovam-pianarana izany. Tsara zao ary ny biga, compté, nono mapety, zany tadiavin'ilay école raha fareo anatin'ilay liste zany dia tsy maintsy vidiana. Ny crayon de couleur sy ny stylo ary ny cahier no tena mahasarotiny ireo mpividy noho izay famaritana ataon'ny sekoly izay. Misy marika ndraindray exigeny any amin'ny école tsy maintsy marika Carioca na marika Maped zany dia ohatra voasoratra ihany no vidiny eto aminay. Ohatra izao hoe Carioca zao exigeny any am-pianarana hoe marika Carioca dia tsy maintsy Carioca no vidiny zany ohatr'izany. Matetika izany Carioca no exigeny zareo dia marika Stadler. Atreto mandidina ny 500 hatramin'ny 510 ariary ny cahier iray arakaraky ny marika sy ny ateviny. Everina kosa fa tsy maintsy mbola hisy ny fampiakaram-bidy apetraka ireo mpivarotra mandra-pahatonga ny fidirana faritana ho any amin'ny voalohan'ny volana septambra any. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa iray volana monja dia miakatra rehefa azo amidy eny an-tsena ny anandrano noho ny ririnina mahazo aina araka izany ireo mpamboly nidina teny an-tanana anandrano izay ny maraina teo nijery ny fikapana azy mialoha ny hitondrana azy eny an-tsena. Injara Randriantsoa naka ny sary. Miainga avy ety tsy adana avokoa amin'ny ankapobeny ny anandrano amidy eto an-drenivohitra. Vao maraina be dia efa milatsaka ety an-tanana anandrano ny mpamboly. Tsy fikarakarana intsony no atao fa efa fakana azy ho eny an-tsena mihitsy. Ohatrany ahoana ny tena fanoanareo zany tontolo andronareo rehefa le makany zao? Mitiapa dia atao anaty sobika, afatratra anaty sobika. Ny anandrano, avy eo aferina any an-tsena. Nareo ihany no mivarotra sa misy marika le izy? Zay no mivarotra dia misy marika dia zay no mivarotra. Eny Analakely ireto anandrano Monique ireto no amidiny. 7,000 ariary no azo andrano lafo n'ity iray sobika ity. Nabetsaka azy ireo milaza ho tsy tia anandrano avy eto an-drenivohitra dia toa mahavelona ihany ny asa hoy Monique. Betsaka noho ireo tsy tia ny mpanjifa. Azo lazaina hoe betsaka satria raha mandinika ny anana hoentinay any an-tsena izay hoe misy any Sotry, misy ao Analakely, ohatranay manko izao Analakely izay mivarotra. Dia azo lazaina ihany hoe betsaka ihany mihinana ilay anandrano.
Tahaka izay anaran'izay ny rano no tena namany ity karazan'anana ity. Io rano io indrindra no antony tsy maharisika ny ankamaroan'ny olona ho tia anan-drano eto an-drenivohitra. Ny mpamboly raha teo milaza ho tsy malala izay niavian'ny rano manondraka ny tanimbolony. Ho an'ny farafangana isika iresaka jono izay fotom-piveloman'ny olona maro ao manambotra. Ho fantarinao anatin'ity fanadihadiana ity ny fahasarotana ny fakanana trondro ao amin'io toerana io sy ny andavanandro n'ireo mpanjono fanadihadiana Mampionina Ravalson. Fotoanan'ny besika izao tsy maintsy amin'ny rora maraina ny voan'ireo mpanarato isedra ranomasina ahafahana mahazo izany. Efa tavaverina avy nanarato modeste manadio ny aratony izy. Ny trondrony kosa dia efa nalefana eny an-tsena amidiny ny vadiny. Eo amin'ny roy na mitely eny aza. Indraindray da mahazo, indraindray da tsy mahazo. Avidinay amin'ny vehivavy etoa, vehivavy aminay etoa. Magnano démarcheur zany. Ho an'ny vehivavy dia ety amorony ihany izy ireo manarato sady mikorana fa tsy adino ihany koa ny fivelomana. Mamy, izany efezana eto isanandro. Velomana etoa. Ety morimoriny ihany naka ny vehivavy amin'ny besiky. Da ny besiky tiky juin da juillet da hoe faraparany. Tsy dia ampy loatra ny fitaovan'ireto mpanarato an-dranomasina reto. Ny ilay nataony odimoka no nivadika ho arato. Tsy takatry izy ireo ny sarany. Ilana tapabolany ihany koa ny fanamboarana arato anankiray. Da magnano poisson fumé zany da miekigny eo igny trondrigny. Miekigny eo sady izy koa sy raha miasa loha anao loatra sy lafandroany izy. Fa azo mavidy koa afaka ambadiky n'igny koa zany igny trondrigny koa. Da amizay be tombomaritry. Tsy problema sanaky zany sy hoe amin'ny resaky sakafo. Vita fiendaza na kapa, tsisy problema koa. Ao ka raha ohatra matetitetiky zany raha ohatra mihaza vily io eka ho sy magnano trondro atsiky da misy tahiry da misy agnesiny volanay ka amin'ny tahiran-dragno ao. Da na mividy vara tegna gony raika ame eo le teo sakafo tsy raragna da vidanagny fitafiagna izy da mba misy tahiry kelikely. Tamin'ny taona 2014 no nanomboka ny betsaka ny mpanarato teto manambotra. Nahatratra 700 olona izy ireo amin'izao fotoana izao. Izany hoe 520 isan-jaton'ny mponina. Ary toy izany hatrany ny fomba fiasan'izy ireo. Ny lahy manarato vao maraina, ny vavy kosa mivarotra eny an-tsena ny andro izay arivony andro sy halafo ny entana. Iveroneto an-drenivohitra isika roa andro izay niverina nangatsika indray ny andro ifanosoana indray ny fividianana kafe sy dite vao maraimbe. Nitsidika fianakaviana kely iray tsy manao afa-tsy fivarotana kafe sy dite ary ireo mofo miaraka amin'izay ny maraina teo. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Njara Randriantsoa. Toy izao ny fifanosena eto amin'ny tsenan'ny Mino ny maraina teo. Mangatsika ny andro. Mitady hafanana amin'ny dite sy kafe amidiny ny olona. Tazana eo isan'ny fanosika teto i Clarisse, dite ny azo novidiny. Tsy nahavitany karakara izany tany an-tokantrano izy noho ny amehany. Ohatra mafanafana aloha teo dia nanomboka maly ohatra ny nangatsika indray. Ie, dia misotro dite, mafana kivo. Tsy araka ny fandraisana olona, mandeha ny tsena, ato ambadika, tsy mijanona ihany koa ny fanendasana ny mofo ampiarana amin'ny kafe sy ny dite. I Fidèle lohan'ny fianakaviana no miandraikitra izany. Tena andraikitra zao dia manendy an'ilay kafe zany dia maka an'ireto koba sy siramamy. Manomboka amin'ny efatra zany manomboka manao an'ilay mofo, manao an'ilay menakely. Dia vita ilay menakely dia manao an'ity grifty indray. Dia mijanona zao, mijanona amin'ny folo dia amin'ny 1.10 indray manomboka amin'ny atoandro dia mijanona indray, ny amin'ny iray dia manomboka indray amin'ny 2 dia mijanona amin'ny 7:00. Ohatran'izay foana amin'ny asana eto isan'andro. Ilay ankizy manampinampy anahy io. Folo taona mahery izay no nanaovan'ny Fidèle ity asa ity, adiny 12 isan'andro. Zaza 5 no velomina amin'izany. Ankehitriny efa manana tsena hafa ankoatra ity izy ireo. Ny vadiny indray no mitantana azy. Ivadika amin'ny tontolon'ny fahasalamana sy ny tanora isika hainy farmasiana ny iverena ny fampiasana antsokosoko ny fanafody artanina eto Madagasikara, artanina izay hoan'ny tanora hasolony ny rongony. Aina Murela sy Njara Randriantsoa no nanao fanadihadiana.
Ny tanora manakatao no nampiasa ny artanina ho solona rongony. Nandritra ny taona maro teto amintsika no somary gaboraraka ny famarotana io fanafody io. Ny taona 2012 no nanomboka nampiasan'ireo tanora ireo ity fanafody ity ho solona rongony. Ny taona 7 isika teto Madagasikara no nanomboka nametraka ny fanaraha-maso entitra mahakasika ny fampiasana ireo karazam-panafody azo asolon-rongony ireo. Taona vitsy izay no foanana tanteraka ny fivarotana izany. Tsy ahitana azy ity intsony eny amin'ny farmasia ara-dalàna, saingy ahin'ireo farmasianina no mbola misy artanina any amin'ny fivarotam-panafody tsy manara-penitra. Inona no vokatry ny artanina amin'ny toe-batitan'ny tanora mandray azy? Artanina tsy maintsy mila ordonnance ara-dalàna, izany hoe misy anaran'ilay marary daty numéro d'ordre an'ilay dokotera, ary ilay dokotera tsy maintsy neurologue. Manana effet manaitaitra ny vatana ilay izy, indrindra ho an'ny lehilahy dia lasa mandrevirevy ilay olona avy eo dia tsy tompony tena intsony dia lasa manaonao foana izany. Izany hoe en général izy mitovy fiasa amin'ny rongony mihitsy. Ny tena effet secondaire goavana indrindra izany dia mety tonga any amin'ny coma ilay izy, dia ankoatr'izay mandoa ilay olona dia fanina dia manao perte de mémoire sy trouble de vision. Vidina 20 ariary ny boaty misy pilina 20 amin'ity fanafody ity. Tsy isika eto Madagasikara ihany no nandraran'ny fivarotana ny artanina. Ireo hôpitaly mitsabo ny areti-tsaina na hôpitaly psikiatrika ihany hatreto no afaka mampiasa izany. Isan'ireo firenena nandrara ary nametraka fanaraha-maso entitra mahakasika ny fivarotana sy ny fampiasana ity karazam-panafody ity i Frantsa ny taona 1970. Tsy ny mpitsabo rehetra no afaka manoro marary iray voan'ny maladie de Parkinson hampiasa ilay fanafody antsoina hoe artanina. Enitra amin'ny fampiasana izany ho amin'ny tokony ho izy ireo mpivarom-panafody ara-dalàna. Misy ny fanaraha-maso entitra ataon'ny ministeran'ny fahasalamana amin'ireo mpivarom-panafody amin'ny marary fa indrindra amin'ireo olona irana hividy izany karazam-panafody izany. Tahaka izao ny fanazavana no entin'ny mpitsabo iray. Izy io dia mila prescription médicale raha ny fametrahana an'ilay traitement dia tokony spécialiste mametraka azy fa rehefa avy eo ny renouvellement na ny fanarahana azy dia azo eritreretiny ihany hoe mety ho généraliste fa ny fametrahana sy ny fanaraha-maso amin'ny ankapobeny dia tokony spécialiste amin'ny resaka neurologie zany tokony mikarakara zay. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa efitra iray tao amin'ny hôtely Brajas etsy Ambondrona no may ny atoandro teo. Tsy nety resaka momba ny nahatonga ny afo ny tompona ndraikitra ity trano fandraisam-bahiny ity ny entana no may tsy nisy kosa ny naratra. Dina ndre mampiantona. Maika ny tompo-trano namoaka ny entana eny fa na dia fahatsasakady ny taorin'ny firehetana azy. Maika ilafredra kely dia kely ny vaovao azo. Efitra iray izay tsy fantatra na nisy mpanjifa na tsy no may teto amin'ny hôtely Brajas. Tsy fantatra ihany koa ny tena fiavian'ny afo. Tamin'ity fotoana nandalovanay tety tsy nisy nahitana fiaran'ny mpamonjy voina. Ilazana fa somary maivana ihany ny famaizana saingy amina toerana fandraisam-bahiny tahaka itony zava-tozatrano ny tranga tahaka izao. Etsy Ambondrona no misy anay amin'izao fotoana izao eto anoloan'ny hôtely Brajas. Araka ny fantatra moa dia nisy ny firehetan'ny afo teto anatin'ity hôtely ity. Tsy fantatra ny loharan'izany afo izany fa raha ny hita aloha dia nisy ny fahasimbana entana ary raha ny hita hatrany dia toa efitra iray mihitsy no nirehetra teto anatin'ity hôtely ity. Tsy nisy nentina nome fanampanazavana moa ny tompon'andraikitra tao an-toerana. Iny fahamaizana iny dia mitarika ady hevitra mikasika ny fenitra ny amin'ny trano fandraisam-bahiny eto amintsika indrindra amin'izao fotoana mabetsaka ny mpizahatany izao satria dia mety hanaratsy ny lafin'ny fizahatany eto amintsika ny tranga tahaka ireny.
Amin'ireo maresaka avy any ivelany kosa verihevitra ihany ireo diplomaty amerikana sy europeana mikasika ny fepetra raisin'izy ireo amin'ny Egypta ivory ireo ministry ny raharaham-bahiny europeana androany hariva ny Bruxelles ho an'ny vondrona europeana amaika ny fiverenana mijery indray ny fandraisana amin'ny Egypta indrindra ny mikasika ireo famatsim-bola sy fampindramam-bola nomeny ity firenena ity mafy amin'ireo frères musulmans ny fisamborana ny mpitarika ambonin'izy ireo Mohamed Badi fa na izany azy nahita mpitarika vaovao ihany ireto farany dia i Mahmoud Ezad. Any Syrie niezaka ny akatanana iray tany Deir ireo tafika siriana toerana izay nalainy ireo pioky tamin'ny herinandro lasa ho an'ny fitondrana tena manana ny lanjany lehibe io tanàna io any no misy ny fohibe ny antoko basy mihamafy hatrany ihany koa ny ady ny avaratry atsinanan'ny Syrie ireo kurde sy vondrona jihadista indray no miady vokatra izay hatramin'ny alakamisy teo 5:03 alina nisan'ireo sivily nitsoka tany Irak. Any États-Unis kosa ivoaka tsy hoela ny didim-pitsarana ilay amerikana voapanga ho namoaka ny tsy ambaratelo ny miaramila amerikana raha ny fantatra aloha hatreto dia mety any amin'ny 80 taona an-tranomaizina ny sazy miandry ity amerikana ity. Santatra Manarivo sy France 24. Raharaha fenina miisa fitoetsy telegrama diplomatika tsy azo fantarina i Bradley Manina no namoaka ireo vaovao ireo tamin'ny 14 ankehitriny mety hanapitra ny fiainana any ampigadrany ity miaramila amerikana ity tany Irak i Bradley Manina no niasa mpanangona vaovao no asany tamin'izay rehefa nivoaka avokoa ny tsy ambaratelo isan'ireo tena nanaitra tamin'ny vaovao nomeny ny Wikileaks ity horonan-tsary tany Irak ity sivily no tofirin'ireo amerikana eto. Raha ny hevitry ny fampanoavana pitsikilo i Bradley Manina ka mety ampiditozan'ny firenena ny zavatra nataony fa ho an'ny mpisolo vava azy tsy nanana eritreri-dratsy mihitsy izy raha nanao ireny fihetsika ireny nampiseho ny politika ny États-Unis amin'ireo firenena ivelany fotsiny izy raha ny fanazavana 20 taona izy tamin'izay fotoana izay tamin'ny volana lasa eloko misy 20 no hiampanganan'i Bradley Manina isan'izany ny piratage informatique na koa ny fitsikilo une charge passible de la prison à perpétuité. Vovoalohany zao naneho ny fialatsiny ity voapanga ity. Tokony hamoaka ny sazany ny mpitsara amin'ny fiafarany ity andro ity nangataka figadrana mandritra ny 80 taona ho azy ny fampanoavana. Iny fanadihadiana avy any États-Unis iny no manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovaontsika teto amin'ny Viva ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tsy hidinandriamampiatona hatrany no hitondra aminao ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay amin'ny valora sy fefany rapitsy kosa ny fotoanako aminao manaraka. Veloma tompoko.